misaotranao jeso malalo tratrizao fotona mamizao ianaranay antongotrao izahay izay mpianatrao koambitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irote niavy aminao itoetrapetsakao amponaya koambitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irote niavy aminao itoetrapetsakao amponaya irote niavy aminao itoetrapetsakao amponaya. fahalemerabantsika tsirairay avy indray tonga eto amin'ny fandraisana ny lesona ho an'ny tanora zokiny isika amin'ity an'ity dia manasanao hatrany anaraka izany hatrany farany alohan'ny dirantsika ny amin'izany lesona izany anefa dia hivavaka isika. Iranay tsara anjesan-danitra mbola velom-pisaoranao izay ny amin'ny fitaina lehibe izay omenao anay satria ihany koa izay manome ny teninao ankehitriny mba ahafahanay mitombo eo fahalalana sy mitombo finoana aminao koa dia miasa ao anatinay tsirairay avy ianao raha eo minaran'i Jesosy amen. Teny lesona antsika androany dia manao hoe ny teny no fahamarinana. Nilaza i Winston Churchill hoe tsy azo iadikevitra ny fahamarinana, mety hamela azy ny ratsy fa amin'ny farany dia eo ihany izy. Tato ato dia nanjary miankina amin'ny toe-javatra ny fahamarinana, izany hoe manana ny marina ianao izao koa izy, izany ny foto-kevitra hitondrany sasan'ny fiainany kanefa tsy mitombina ary tsy marina izany satria mametraka ny fahamarinana ho an'ny olona anankiray mifanohitra amin'ny olon-kafa ihany koa. Indrisy tsy manana antotan-taratasy na tahiry mirakitra ny fahamarinana rehetra misy ny zanak'olombelona. Noho izany tsy fanampiany izany dia nilaintsika sady nirintsika ny hanangona an'izay rehetra iverintsika ho marina. Izany mahatonga ny fanamboarana an'ireo tahirin-kevitra tahaka ny hoe rakim-pahalalana, gazety siantifika, gazetim-baovao, tranokala fikarohana, dia ankehitriny koa misy an'ilay hoe intelligence artificielle hanampy amin'ny fahafantarana an'izay ekeny maro marina. Maniry mafy ny alalan'ny fahamarinana manko ny olombelona. Raha ny fomba fijerin'ny Baiboly dia Andriamanitra mihitsy ny fahamarinana. Hoy Jesosy tamin'ny mpahatsorana, izaho no fahamarinana. Amampamorona azy dia Andriamanitra no mamaritra ny fisiana izay rehetra ambarany sy ataony dia mendrika sy tanteraka ary tsy misy fifanoheran-kevitra mihitsy ary. Avy amin'ny maha-izy azy no nisy zavatra rehetra. Hoy izy hoe ny teninao ny fahamarinana. Fony Jesosy niaina teto anivontsika dia ny rakim-pahalalana teo amintsika ihany no nampiasaina. Fantany fa eto amin'ity planeta simbany sy misavorivory ity dia eo amin'ny tenin'Andriamanitra ny fahamarinana ihany no misy ny fiarovana azo antoka. Tsy tamin'ny fihetseham-po na ny heviny manokana no nahafantarany maha-izy azy fa tao amin'ny soratra masina. Nomeny ny tsinon'Andriamanitra sy naloaka ny vavany ihany. Namalen'i Jesosy ny fitaky Satana rehetra dia tadidio fa hoy izy hoe voasoratra hoe dia izany mandrakariva no anolazainy. Niainan'i Kristy ilay teny mpanao salamo salamo 7:1 ilay manao hoe ato am-poko no iraketako ny teninao mba tsy hanotako aminao. Miasa mafy Satana mba hamitaka ny tsirairay avy amintsika amin'ny laingany, ny marina tapatapany ameny ary ny fandraisana ny diso ny fahamarinana. Ny fikasany dia tsy ny taonanao hanota ihany fa ny ampanjavozavo ny fahamarinana ao an-tsainao ihany koa mba tsy hahafahanao mizara izany amin'ny hafa. Fantatry ny fahavalo fa ny marina
no hanafaka antsika tsy ho andevo koa izany zany ny amatotra anao amin'ny laingany koa dia tena iakinan'ny aina tokoa zany a ny manorina ny fiainantsika eo amin'ny teny marin'Andriamanitra. Za ihany ny fototra mahafiorina hitako ny teninao hoe ka nohaniko ary ny teninao no fifaliako sy firavoravonin'ny foko. Dia mba ho tanteraka aminao koa izay teny eo amin'ny Jeremia izay ka hita fiadanam-potsika ny amin'ny fahamarinan'Andriamanitra ao amin'ny Baiboly. Amen. Ry Tompo Andriamanitra eo mbola velom-pisaorana anao izaheny amin'izany lesona nomenao anain'io izany misaotra ireo izay mampianatra anay zavatra tsara dia ny atakatra sy handray ny fahamarinana avy aminao. Misaotra ihany koa izay miasa eo amin'ny fiainanay tsy navelanao ao anatin'ny fanandevozan'ny ota izay fa nomenao ny teninao mba ho torolalana ho amin'ny fahamarinana. Tompo ampio izahay mba handray izany ho sakafonay ary ho fiainanay mihitsy aza ka ianao anie ho jiro eo amin'ny fiainanay dia ny fahamarinana avy aminao. Aminaran'i Jesosy. Amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.